Isotranao zahay Jesosy Kristy tomponay fa mbola avelanao amaky sy haintenao. Ifanainao masina ny hitady-dalana anay eto ampandraisana ny tenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanandratana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Alahady IV Trinite misoratra masina voalahatra Vakiteny araka ny Baiboly fanekena taloha momba Exodus. Exodus toko fahatelo amby telopolo ho Vakiteny manomboka amin'ny 5:7 ary avy amin'izany no manakina amin'ny toviteny. Ary fanao Mosesy ny makalay ka manomona azy ivelan'ny toby lavidavitra ary ny anarany dia nataony hoe ny trano ilay fiaona. Ary izay rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny trano ilay fiaona izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka ho eo amin'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay niavy dia nitazana ny Mosesy mandra-pahatonga ny ao amin'ilay. Ary raha niditra tao amin'ilay Mosesy dia nidina ny andro zao ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay ary Jehovah dia niresaka tamin'ny Mosesy. Ary hitan'ny olona rehetra ny andro zao na nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay dia nitsangana ny olona rehetra ka samy ankohoka teo anoloan'ny varavaran'ilay niavy. Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina anak'eo an-toby izy fa ny mpanompony dia Josoa zatovo zanak'Nuni tsy miala tamin'ilay. Hotohizana amin'ny fanekena vaovao boky Apokalipsy. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ho Vakiteny manomboka amin'ny 5:10. Ary izy nareo ony ranonay mangany manotahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambe. Ary teny an-drano roa amin'io nisy hazonaina mamovoa 12 samihafa sady mamoy sambola. Ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisozona intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy. Ary ny mpanompony dia nompo azy ka hita ny tavany ary ny anarany dia eo amin'ny andriny. Ary tsy hisy arina intsony. Ary tsy mba mila fahazavahan'ny jiro na fahazavahan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Ho farananao amin'ny filazantsara-masina araka an'izao. Izao no toko faha-efatra amby folo ho Vakiteny manomboka amin'ny 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina antitrika. Ary izao angataka amin'ny iray
ary izy amin'nyanareo mpanamatra mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azo zao tontolo zao miraisa satria tsy hitany na fantana fa ianareo mahafantatra azy satria hitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo tsy amelanareo kaboty aho ankaty aminareo vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo zao fa ianareo mahita satria velona dia ho velona koa ianareo amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ilay ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo izay manana ny didika ka mitandrina izany dia izy no tia ary izay tia no tia ny raiky ary izao no tia azy ka iseno amity masina be ny tompo.